Amin'ny fanatanjahantena eo anivon'ny fiarovam-pirenena ny COSFA tiana hotenenina amin'izany misy ny lanonana izay mikarakarain'izy ireo teny amin'ny semestra soanorana nentina nampahafantarana ireo lehibe ny zava-bita amin'ny club nandritra ny taom-pilalaovana 2024. Ny amerina ny lazan'ny fanatanjahantena eo anivon'ny tafika malagasy ny tanjona amin'ity taona ity hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotomanga Dominika. Izany dia fantatra nandritra ny lanonana fampahafantarana ny zava-bitan'ireo atleta eo anivon'ny COSFA tamin'ny taom-pilalaovana 2024 teny amin'ny semestra soanorana ny alakamisy maraina teo. Ankoatr'izay dia natolotra ireto atleta ho an'ireo tompon'andraikitra ambony ao amin'ny avokoa ireo amboara sy medaly azony tamin'ny fotoana ity mba ho fankasitrahana azy ireo. Tsy ivona fa nytaona 7,7 no nitsangana ny club amin'ny sport de forces armées ka saika miaramila sy zandary no mandrafitra azy. Na izany ary dia misy vily vitsivitsy ihany miara-miasa tamin'izy ireo. Ankehitriny dia taranjam-panatanjahantena 13 no hita ao amin'ny COSFA raha ho an'ny taona 2024 iny dia somary ratsiratsy ny vokatra ho an'ny taranja iraisana. Tamin'izany lina no lazan'ny sekretera fanjakana miadidin'ny zandarmeriam-pirenena ny Général Paza Didier ny tokony hanamboarana ny hery mba ahazoana vokatra tsara. Nalaina ohatra tamin'izany ny zava-nisy nandritra ny fananam-pirenena taranja volley farany teo izay nifandonany ny ekipan'ny tafika sy ny zandarmeria. Nisongadina kosa ireo taranja ho an'olon-tokana tamin'ny taona 2024 iny raha tsy ilaza akoatra ny zava-bitany lavakely ny batana ny anarana mahatompon-daka eran-tany Squad Junior tany Italia eo amin'ny kickboxing. Ity mpiatroka avy eo amin'ny Cosrom 5 ity izay notolorana 1 million d'ariary ho fankasitrahana azy. Mba hoentina manatratra izany fanamby rehetra izany ary dia nanapa-kevitra ny tompony ndraikitra ao anivon'ny COSFA fa asiam-panamboarana avokoa ireo foto-drafitrasan'ny tafika rehetra raha tsy ilaza afa-tsy ny ankoatra ny kianjan'ny Betongolo. Izany dia ampiarahana hatrany amin'ny fampiarana ny lalàna mifehy ny fitazana eo anivon'ny COSFA.